Manolotra ny arahaba ho anao ry mpianoavana tahona soa indray amin'izao fiarahantsika mandinika sy fiarahantsika manatanteraka izao folo andro bavaka izao. Andro fahaenina sady isika izay ahafahantsika nahalala ireo dingana tokony ho atao entintsika mahazo ilay hery avy amin'Andriamanitra. Resahantsika omaly amin'ny firaisan-tsaina sy ny fanetretena, fametrahana ny hafa mbo ao ambonin'ny tena mandrakariva mba hahafahan'ny hafa koa mijery ny tenany ametrahany ianao amboniny izy. Andeha anaraka aloha hevitra vaovao isika, inona ny fiantraikan'izany teo amin'ny mpianatra? Inona no zavatra misy teo amin'ny mpianatra rehefa tanteraka izany? Andeha hivavaka aloha isika dia hiditra eo amin'ny fanarahana ny lohahevitra manaraka. Hivavaka isika. Ray Masino, misaotra noho ny mbola fahafahanay miara-mianatra izao teny izao. Meteza anokatra ny sainay ary meteza anampy anay hafantatra ny sitraponao. Rehefa mahalala ny sitraponao izay dia ampianaro ihany koa hiara-miasa aminao amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Mijoro ho an'i Kristy ampahasahiana sy manaraka azy ampahatokiana. Mijoro ho an'i Kristy ampahasahiana sy manaraka azy ampahatokiana. Araka ny resantsika omaly dia ny raisaina ny mpianatra naharitra tao anaty fivavahana ary nanarina ihany koa ny fandaminana izay nikorotana noho ny fahalasana ny Jodasy. Rehefa vita izany rehetrarehetra izany dia nisoloana ny solon'ny Jodasy araka ny tenin'Andriamanitra, satria izao ny fanambaran'ny apôstôly Petera rehefa miresaka izany izy. Ry rahalahy tsy maintsy mitanterahana ilay teny soratra masina nampilazaina ny fanahy masina rahateo, ny amin'ny Davida, ny amin'ny Jodasy, izay tonga mpitarika ny olona sambotra an'i Jesosy. Tenin'Andriamanitra no ilaza fa ho samborina Jesosy amin'ny alalan'ny Jodasy, amin'ny alalan'ny mpianatra anankiray. Dia i tenin'Andriamanitra ihany koa nentin'ny Petera nameno izany lalana izany. Izay mahatonga antsika maka ilay filamatra hoe faniliny tongo sy fanazavany lalako ny teninao. Fa ny tenin'Andriamanitra ihany no entintsika manazava ny lalana itondran'Andriamanitra ny fiainantsika. Dia rehefa vita izany, tanteraka izany, voasolo toeran'ny Jodasy, dia misy fanambarana mahafinaritra ao amin'ny soratra masina, ao amin'ny Asan'ny Apôstôly toko 2, andininy 1. Ary noho ny tonga ny andro Pentekosta dia teo amin'ny fitoerana iray izy rehetra. Ary nisy feo tonga tampoka avy tany an-danitra toy ny rivotra mahery ny fofofofo ka naneniky ilay trano niangonany. Ary nisy lela maro mitarehina afo miseho taminy izay nizarazara ary nipetraka tamin'izy rehetra isan'olona izany. Ary samy feno ny fanahy masina izy rehetra ka dia niteny tamin'ny fiteny maro samihafa araka ny nampitenenan'ny fanahy masina azy. Rehefa vita ny lalana nataon'ny mpianatra, rehefa tsapan'ny mpianatra ny tokony sy ny fanetretena, rehefa tsapan'ny mpianatra tokony misy lalana sy lalamarika tokony arahana araka sitrapon'Andriamanitra, dia nataony izany. Dia niseho ty toe-javatra ity. Nisy feo tonga tampoka avy tany an-danitra toy ny rivotra mifofofo. Dia ny fidina ny fanahy masina teo amin'izy ireo. Nidina ny fanahy tonga teo amin'izy ireo. Ary rehefa nidina teo amin'izy ireo ny fanahy dia nisy zavatra niseho sy niova ihany koa teo amin'ireo mpianatra ireo. Fakitsika ny soratra masina ary fakitsika rehefa nahita ireo mpianatra ireo izay nahay niteny tamin'ny fiteny maro samihafa ny olona dia niteny nanao hoe, izao voalaza, fa ny sasany ny omeka nanao hoe leo ny divay mamy ireo, izany hoe mamo ireo. Dia eto ilay fahagagana omen'ny fanahy masina. Fahagagana vokatry ny fanarahana n'ilay sitrapon'Andriamanitra hatramin'izay. Dia 7:10, toko 2 amin'ny Asan'ny Apôstôly, toko 2:7. Fa nitsangana Petera sy ny 12 ka nanandram-peo izy ka nanao taminy hoe, ry lehilahy jiosy izay rehetra monina eto Jerosalema, aoko ho fantatrareo ka ianao ny teniko.
nitsangana Petera. Petera dia fantatsika tsara fa izy no ilay nandany Jesosy tamin'ny fotoana rehefa notsaraina Jesosy. Izy ilay niteny intelo fa tsy fantany i Jesosy. Kanefa teto rehefa naren'i Jesosy ny fiainany nandritry ny 40 andro nierahany taminy, naveriny taminy ny fitiavany azy, nasehoan Jesosy taminy ny fitiavany azy, dia nanjary niverina ihany koa nahalala ny fahazoana ka niaiky izany. Ary dia nomen'Andriamanitra hery lasa sahany joro ho vavolombelon'i Kristy. Nitsangana Petera sy ny 12 dia nanandram-peo izy. Dia no tsara ilay teniny, tsy mamo araky ny hevitrareo akory reo fa vahaora fahatelo izao andro izao. Fa izao ilay teny nolazainy Joelam-paminany hoe amin'ny andro farany Andriamanitra no handatsaka ny fanahiko. Andro farany hoy Andriamanitra no handatsahako ny fanahiko amin'ny nofo rehetra, ary ny zanakareo lahy sy zanakareo vavy aminany, ary ny zatovinareo ahita fahitana. Lasa nitsangana Petera ary ny tenin'Andriamanitra indray nanambara ny amin'ny toe-javatra izay niainany, fa tanterahan'ny tenin'Andriamanitra ny zavatra niainany reo apôstôly tamin'izany. Nilatsaka ny fanahy, tonga teo amin'ireo mpianatra ny fanahy, ary dia nijoro Petera nilaza ny amin'i Jesosy Kristy, lay nolavo ny firenena jiosy, natolony ho an'ny jedilisa ary nomboana teo amin'ny hazo fijaliana. Nitsangana Petera satria niasa teo amin'ny fanan'Andriamanitra. Ka lay Petera kanosa teo aloha dia lasa sany hijoro am-pahabe maso. 7 herinandro taorinany nandavany azy. Ry havana, mahavariana izany. Nijoro ho an'i Kristy izy, ary dia nanaraka azy am-pahasahiana. Ary tsy izany ihany, tsy izany ihany niatra tamin'i Petera, fa rehefa vakiantsika ny Esan'ny Apôstôly dia izao no voasoratra ao amin'ny 4 rehefa nandeha nanambara ny amin'i Jesosy zany Petera izany, dia hoy izy, raha mbola niteny tamin'ny vahoaka izy dia indreo tonga ny mpisorona lehibe sy mpisorona sy ny lehibe ny mpiambina teo amin'ny tempolo sy ny Sadoseo. Fa sosotra izy ireo noho ny nampianaran'ny apôstôly ny vahoaka sy ny toriany amin'ny alalan'i Jesosy. Dia nisambotra azy izy ka nanao azy an-tranomaizina, ambara hamparaina ny andro fa efa hariva ny andro tamin'izay. Nosamborina koa Jesosy Petera, ary niaiky, nanaiky, nosamborina fa tsy nandositra tahaka ny teo aloha itsony. Afaka niteny ampatoky ny anaran'i Jesosy izy, satria nifandray akaiky taminy izy rehefa niaiky ny fahotany. Nivaivay tao anatiny, ny hery manosika azy hijoro vavolombelona, ary nitobaka tao am-pony ny fankasitrahana feno avy any an-danitra, izay niseho tao anatiny tamin'ny fijoroany. Tsapany ihany koa ny alehibeny trosany tamin'ny lanitra sy ny andraikitra ny tampaisatra taminy, nameno hery azy ny fanosorany fanahy masina, ka dia nandeha feno hafanapo anaparitaka ny fandresen'ny hazo fijaliana izy. Efa nanokana ny fiainany nanompo azy izy, ka niendriny mihitsy aza dia nahitana soritra ny amin'ny fanoloran-tena efa nataony. Izany fanambarana voavakiantsika izany no miseho tamin'i Petera. Afaka nijoro ho an'i Kristy izy, ary afaka ihany koa afaka ihany koa niatrika nanaraka ampahatokiana ny fiainany Kristy manontolo.
raha hitany nosamborona Jesosy dia nosamborona ihany koa Petera. Raha hitany natao amponja Jesosy dia natao amponja ihany koa Petera. Ary ny aretany zany satria efa nahazo hery izy. Ary zay hery izay iantso ny tian'Andriamanitra ao aminao mba hanananao izany toetra mijoro izany ho an'i Kristy ary hanana fanarahana ampatokina Kristy. Irariana dia ity tsy ho tantara mandalo aminao fotsiny tantara Petera fa tantara hanova fiainana manao hivavaka isika. Toko masonao makasitraka amin'ny amin'ny tena mipetraka dia nahalalana fa i Petera dia novany fanahina ka na dia hosary izy teo dia tonga mahery vaika sy sany joabatokiana mitondra ny anaranao na iza nisy azy. Meo zany hery izany izay ary eo ka handresy tahaka ny mandresy injo amin'ny anaran'i Jesosy. Amen.